Amin'ny filazantsara ny Matthieu ry havana. Matthieu toko faha 3:10. Matthieu toko faha 3:10. Dia raha antsika mamaky aloha eto am-panomboana ny andininy fa 7:70 sy faha 50. Matthieu 3:70, 7:70 sy 50 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy, hisaraka amin'ny marina, dia tsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Anya no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanifo. Tenin'i Jesosy io ry havana. Mamarana fanazavana 7 momba ny fanjakan'Andriamanitra. Dia io teny hienjana be io no amaranany an'izany fampianarana momba ny fanjakan'Andriamanitra zany. Raha raisina io hoe, araka ny tenin'ny Paoly ho an'ny Tesaloniana hoe raisiny ho tenin'ny olombelona, dia tena hoe tsy mampahery, mandrahona, mampatahotra le teny. Fa raha raisina kosa io araka ny tenin'ny Paoly ho an'ny Tesaloniana hoe tenin'Andriamanitra ry havana. Ary satria tenin'Andriamanitra, dia isaky ny mamaky n'le izy tsika, isaky misaina n'le izy tsika, dia miasa ao anatintsika le teny mahatonga saina antsika ny amin'izany zavatra tsy maintsy ho avy zany. Zavatra faran'izay hoe manjavozavo sy abstrait amintsika, izany hoe isy mifataperan'izao tontolo izao, tsy takatry ny saintsika izany ry havana. Tsy takatry ny saintsika koa izany hoe amin'izay fotoana zay dia isy anjely hanavaka ny ratsy fanahy sy ny marina. Tsy takatry ny saintsika izany, Andriamanitra fitiavana tsy manao an'izany. Ary tsy takatry ny saintsika koa hoe tsy azontsika eritreretina zany hoe isy ireo ratsy fanahy reo dia hoe hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo. Tsy takatry ny saintsika zany. Fa misaotra ny apôstôly Paoly izay miresaka amin'ny Tesaloniana hoe tenin'Andriamanitra io, ary engany ry havana hiasa amintsika zany tenin'Andriamanitra zany, ka mba ho tonga tena hoe réalité ho avy andrasantsika ary iomanantsika, zany hoe fahataperan'izao tontolo izao zany. Zany hoe fahalevonan'io lanitra io sy io tany io zany, mba ho réalité ao amintsika, satria miasa ao amintsika le tenin'Andriamanitra. Ka hanampy antsika hoe ahatakatra an'izany ry havana, hiomana amin'izany, handray an'izany sérieux, dia hoe atao tanjona zany. Inona ny hoe atao tanjona? Hoe rehefa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao ataoko tanjona eo anatrehan'le anjely ny tsy atahotra hoe avany toy ny ratsy fanahy, dia atsipiny any fandoroana mirehitra afo lehibe. Atao tanjona zany. Nafinaritra le tenina mpitoro teny anankiray ry havana, manao hoe ianao ke raha mpilalao football ka raha tsy fantatro hoe etsy le poteau an'le but-ny adversaire, tsy fantatro hoe ary zany tokony ampidirako ny baolina, dia tsy tafiditra baolina mihitsy ianao. Zay mazava be zany. Misy kristiana tsy mahafantatra hoe eringe tokony ampidirana an'le baolina, fa miteny aminao izy tandremo, tandremo. Ary fitiavana naovana zany teny hentitra be zany hoe isy ny fahataperan'izao tontolo izao, ary dia hoe isy ny fanavahana, isy ny fampisarahana ny ratsy sy ny tsara, ary tena misy zany fandoroana mirehitra afo lehibe izany. Ndao raha jerentsika zany hoe toepanahan'ny olona izay miomana ho amin'izany. Toepanahan'ny olona miomana ho amin'izany. Néhémie toko faha 9.
Néhémia toko 9. Fatatsika tsara ry havana fa ny bokin'ny Néhémia dia mitantara ny iraka nampanaovin'Andriamanitra ny Néhémia anangana indray ny manda ny Jerosalema sy ny ravan'ny fahavalo raha nataon'Andriamanitra sesy tany Babilôna zanak'Israely. Dia rehefa navotsitra ny zanak'Israely dia Néhémia no nahazo an'izany mission hoe anangana ny manda zany. Ka eto amin'ity perikôpantsika ity efa narenina le manda, vita le manda, efa vita koa zany tempoly, efa vita le manda, zany hoe efa vita le fanarenana fizika, le fanarenana materialy. Fa eto zavatra atao indray dia fanarenana ara-panahy, fanarenana ara-panahy, fanarenana ny toe-panahy ny vahoaka. Zay vao miverina avy any amin'ny sesitany. Ary azo fitinina ohatran'izao zany le toriteny ry havana. Azo fitinina ohatran'izao le toriteny. Jereo ihany ry havana. So dia hoe mila arenina toe-panahinao. Jereo ihany. So dia mila arenina toe-panahinao. Famarinana voalohany ho an'izany olona hoe miomana ho amin'ny faran'izao fataperan'izao tontolo izao mandiny teny so dia mila arenina ny toe-panahiko. Dia ny famarinana voalohany dia hitantsika eo amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 7 ndenge ho anareo izay manana baiboly misokatra Néhémia 9 ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro 420 tamin'izany volana izany dia niangona ny zanak'Israely sady ny fahadianina no samy nitafy lamba fisaonana sy mioso ny tany. Fahadianina, tafy lamba fisaonana sy mioso ny tany. Famarinana voalohany zany dia zao. Ny olona izay miomana ho amin'ny fataperan'izao tontolo izao dia mitafy lamba fisaonana. Inona ny dikan'izany? Mitafy lamba fisaonana. Raha ampatsevina ny zavatra mitrango amin'ny mitoko 9 satria ny mitoko 7 dia vakina teo amin'ny vahoaka ray manontolo na lahy na vavy hatramin'ny ankizy izay mahahaino dia mofotany omaly izy io ny lalàna. Vao maraina mandrapitatao vovonana nandritra ny adiny 9 ny vakina ny lalàny Mosesy ry havana. Tsy hoe vakina tany amin'ny étude biblique zany fa vakina tao amin'ny fiangonana. Adiny 9 manintsitra namaky ny lalàny Mosesy. Eo daholo ny vahoaka. Dia le vahoaka ireo nareny zany lalàna zany. Dia niasa tao aminy zany lalàna zany, niasa tao aminy le tenin'Andriamanitra ry havana. Dia hitantsika eto amin'ny andininy voalohany eto hoe ny fahadianina izy nitafy lamba fisaonana ary nioso ny tany. Inona moa tiany soratra masina ambara? Ny fahadianina ry havana. Ny olona hoe manapa-kevitra hifahadianina dia noho ny antony tsotra. Feheziko daholo momba ny tenako, momba ny nofoko, ny filana rehetra. Mba azahoako tena hoe manokana ny foko, manokana ny fanahiko ho an'Andriamanitra. Zany le fifadikana zany. Tena hoe fils se consacrer na bebe kokoa an'Andriamanitra. Mbola lavitra n'izany sika ry havana. Ny Jekm fa mba mametraka ihany hoe isaky ny sabotsy farany amin'ny volana janoary dia mba hoe fahadianina ny Jekm tsy manamboka efa fantatra le izy. Isaina amin'ny ratsan-tanana ny mpiangona, isaina amin'ny ratsan-tanana ny mpiandry, isaina amin'ny ratsan-tanana ny dekona. Zany sika menakavy. Ary zay mahatonga ny tompo hiteny amintsika jereo ihany so dia mila renina fiainam-panahinao ry havanao. Fahadianina, tafy lamba fisaonana. Important be le note kely le chiffre 3, ny tafy lamba fisaonana
dia le chiffre 3 manao hoe lamba malailay. Malailay le lamba satria lazay ny mpandinika hoe avy amin'ny volona osy no anaovana azy, dia mahatonga le dika teny hoe lamba malailay rehefa anaovana l'izy dia malailay ianao, tsy azonao ny ainao. Esan'ny tenin'Andriamanitra zany le olona mahatsiaro mampanota azy dia mifady hanina, dia asaina manao lamba fisaona ohatrany hoe tokony tsy alaise ohatran'izany ianao rehefa manota na manota kely ianao na manota lehibe. Fa tsika inona nataontsika pastera aza dia extrémiste ohatran'izany. Mitafy lamba fisaonana, tafy lamba malailay, ary manomboka izao no angataon'ny fanamasina hiaso miteny izay meny ianao mba tsy ary malailay ianao anatin'ny fahotanao, dia afaka mitototo somatsara ianao ho any amin'izany fahataperan'izao tontolo izao zany. Ary ny fahatelo farany dia hoe sady niosiny tany, niosina tany, le niosina tany le loha no miosina tany, dia hoe miosina vovoka, miosina fotaka. Zany ny olona mahatsiaro mpanota. Mety anao ka crème ianao, esthétique ianao, beauté ianao sy ny karazana, miosina fotaka ny lohanao ry havanao. Ary tsy le miosina fotaka n'izany sy manahirana, fa le fahatserovan-tena miosina fotaka dia mila mifona, mila mibebaka. Zay zany le toetra voalohany hoe fady hanina, mitafy lambana fisaonana, ary miosy mbovoka ny loha ry havanao. Faly Andriamanitra, faly Andriamanitra raha manana zany toepo zany ianao. Farak' le teny teo hoe tsy ireo ihany, so mila harenina toepanahinao ry havanao. Fahamarinana faharoa dia izao: ny olona manana zany toepanahy hiatrika ny fahataperan'izao tontolo izao zany dia atoron'ny Nehemia eto hoe feno fankatoavana, feno fankatoavana. Vakitsika aloha ny andininy fahatelo ry havana, ny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerany avy izy, dia namaky ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'i Jehovah Andriamanina tamin'ny ampahefatry ny andro, tamin'ny ampahefatry ny andro. Omaly adiny enina, androany mbola adiny telo indray. Atsangano ny tanana izay hoe andao ary sika maky teny adiny telo ry havana, ka mba tsisy tanana mitsangana, tsisy tanana mitsangana eo e. Rehefa manao toriteny 5 minitra dia lava toriteny pastera androany zay, mbola aiza re zany adiny telo zany. Ary zareo tsy hoe miaino, miaino mandritra ny adiny telo, fa jereo ny Nehemia 10 ry havana. Rahantsika mamaky ny andiny 70, Nehemia 10 andiny 70 amin'ny anaran'i Jesosy, dia samy nikambana tsara tamin'ny andrian-da rahalahiny ka niosina sy ny anina anaraka ny lalàn'Andriamanitra izay nampilazainy an'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra, ary tandrina sy ankatony didy rehetra izay nataon'i Jehovah tompontsika mba ny fitsipika sy ny lalàna. Zany ny olona miomana ho amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany ny olona manarina ny toe-panahiny, fa tsy te ho avana miaraka amin'ny ratsy izy rehefa ho avy ny antsely hanavaka ny ratsy fanahy sy ny marina ry havanao. Mihaino adiny telo, mihaino adiny telo, dia hoe vonina, ny tandrina, ny lalàna, ny didy, ny fitsipika, ny teny rehetra. Za milaza amintsika ry havana, fa raha isika menakavo miray saina mifanaiko hoe andoranga, ninona fahasamihafa atsika, ninona fijery ny fiainam-piangonana, miray saina hoe hitandrina ny didy rehetra, tsy ohatran'izao ny fiaina ty mpiangonana ty, tsy ohatran'izao ty ry havanao, tsy ohatran'izao ty. Fa misaotra ny tompo, misaotra ny tompo, ary tsy ohatran'izao ty fiaina ty fireneny ty, satria le vahoaka ray manontolo eto araka n'le lazaina teo. Miaino maharitra ny fiainona ary vonina hitandrina.
misy zavatra manokana eto sain'ny soratra masina tandremana eo amin'ny andin'ny faharoa ry havana dia vakitsika ny Néhémie 7:2 ny anaran'i Jesosy dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra taranak'Israely ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razana. Le tapany voalohany niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra taranak'Israely. Fakatoavana ny didin'Andriamanitra hoe niavahany tamin'ny olona hafa firenena. Le niavaka dia hoe ils se sont séparés. Le niavaka dia hoe tsy niaroaro. Le hoe niavaka dia hoe tsy nifanerasera, tsy nifandray. Eto izany dia hoe hideran'Andriamanitra tsy mitovy ry havana hoe samy hidera, ny fomba fideran'ny zanak'Andriamanitra sy fomba fideran'ny zanak'izao tontolo izao. Ary io tena hoe entitra Andriamanitra ary masika Andriamanitra amin'io fiaroaron'ny zanany amin'ny jentilisa io, fa zany tsy mahataitra antsika zany, tsy mahataitra antsika zany. Ary tamin'ny andro Néhémie moa dia tena hoe voaterina anaovana lalàna manokana ahatonga saina ny zanak'Israely tandremo manambady zanaka jentilisa, tena fady antsika zany manambady zanaka jentilisa izany. Fa raha manambady zanaka jentilisa ianao, tsotra ny vokany ry havana, lasa tahaka ny jentilisa ianao, iaina tahaka ny jentilisa ianao, iteny tahaka ny jentilisa ianao, isakafo tahaka ny jentilisa ianao, ankalazan'Andriamanitra tahaka ny jentilisa ianao. Tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ireo jentilisa ireo zay hoe hifaneraseranao ireo anana mauvaise influence, anana mauvaise influence aminao. Tapaon'ny hevitra ry havanao hoe hitandrina zay rehetra andidian'Andriamanitra anao, zany le manarina toe-panahy. Ary eo anatin'izany himaso manokana ny havaka ka tsy fanerasera, le manao bonjour no maninona fa le ray zioga amin'ny jentilisa. Misy tovolahy zay tamin'ny fotoana reny 150 amin'ny fiangonana reny, nangatahana vola, fantatra izy fa manamanana ary tia manome. Dia ozy izy pastera, andraso aloha izy fa misy zavatra andrasako, dia raha vao mipoaka io anao mihoatra zay tandrify ahy. Tena andeha teny moa ny jobily dia mihainohena miandriandry, dia nantaniako le ranaminy aiza ho aiza fa efa mamarana zao, efa amarana zao. Kely sisa, kely sisa, kely sisa. Ny antso le ranamany io ndre mandeha. Zany eritreritro ilaza hoe rovinina no afaka mandalo aiza naterina le anjarako. Ozy vonjeo pastera, vonjeo fa tena zao vao hitako hoe taizany nametrahako ny tongotro, fa ahoana tsy vitako telefona izy fa andalo any bron pastera atao bron tao izy. Le izy nge ozy izy tsy nivoaka hatramin'izao nefa signature anankiray fotsiny no andrasana, efa firy zay dingana ny dinganina zay, fa tsy tafavoaka mihitsy le izy. Ary le izy na tsy tafavoaka azy tamin'le andro tokony anaovana le signature dia ozy izy le partenairako anankiray, ny dala aloha tena hoe jentilisa be, dia tsy mahazo manao signature zany amin'io andro io. Dia kakabe maninona tsy mahazo manao signature, ka le signature efa ela ny andrasana an'io, tsy azo atao amin'io andro io le signature. Dia tsy ary fa inona ny antony, dia pitaizan'le ranamana ny teny hoe tsy azo atao manao sini. Mandrakity ny androany efa 5 taona zao tsy mbola mivoaka le signature ry havana. Asa manao zioga tsy atonina amin'ny jentilisa. Zay le ranamana nangatahako vola tsy miditra am-piangonana intsony zao. Voasarika ny fiainan'izao tontolo zao, zany lahatra zany any akafy izy, fa tsy any am-piangonana ry havana. Ary zay zany hoe tandremo didin'Andriamanitra ary hiavao, hisarao zao tontolo zao
sy ny fomba ny havanao. Zay ny fahamarinana faharoa. Ny fahamarinana voalohany dia le hoe tafilamba fisaonana. Fahamarinana faharoa dia hoe tandremo ny didin'Andriamanitra, tandremo ny didin'Andriamanitra, ary tandremo manokana ny fiavahana amin'ny gentilisa. Fahamarinana fahatelo farany ry havana dia izao: mitombo amin'ny fiainam-bavaka, mitombo amin'ny fiainam-bavaka. Andoka avy antsika vakina ilay andininy fahatelo hoe ny anaran'i Jesosy, ary nitsangana teo amin'ny fitoerany avy izy dia namaky ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàn'i Jehovah Andriamaniny tamin'ny apahefatry ny andro, ary tamin'ny apahefatry ny andro koa dia nitsotra sy niankohaka teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Nitsotra sy niankohaka mivavaka izy ry havana nandritry ny apahefatry ny andro. Efa nilasaina teo ny apahefatry ny andro, adiny firy, adiny telo. Ny tenin'Andriamanitra adiny telo vavaka adiny telo. Zaraiko aminareo fa nafinaritra loatra tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray izay, mpitory-teny malaza be, ozy izy. Ny famaritana ny lanjanao spirituel sy ny lanjanao tokoa, famaritana ny lanjanao dia izay lanjan'ny fiainam-bavaka. Famaritana ny lanjanao, lanja spirituelnao, lanjanao dia izay lanjan'ny fiainam-bavaka. Raha ohatra n'iny fiainam-bavaka ao, maivany ianao ry havanao, maivany ianao. Raha ohatra n'izay ny fiainam-bavaka ao, mbola maivana ihany ianao. Ary ianao no mahafantatra hoe toy inona ny lanjan'ny fiainam-bavaka ao. Fa inona no andrefesan'ny tompo? Ny valeur spirituelnao ry havanao. Ny andrefesan'izao tontolo izao justement ny valeur compte en banque. Ny andrefesan'izao tontolo izao automobile, trano, matériel zao. Non. Zany fandrefin'ny olona tsy mahafantatra hoe isy nge fataperan'izao tontolo izao ary ho levina daholo zany. Fa eto ny ohatra amin'ny jiosy eto, vavaka adiny telo izy. Rehefa nanomboka ny esan'ny tenin'Andriamanitra nandritry ny adiny enina lavay ary mbola adiny telo indray ny pitson'izay tonga amin'ity andro ity ry havanao. Tsarofo izay, na iotika vienao na iotika vanana, ninona fahaizanao mandahatra, ny lanjanao dia miankina amin'ny lanjan'ny fiainam-bavaka ry havanao. Ary eto vavaka fonana. Le hoe mitsotra dia niankohaka, mitsotra dia niankohaka ry havanao. Raha te hanarina ny fiainam-panahinao ianao, ataovy marina amin'izay ny fifonanao, ataovy marina amin'izay fibebahanao. Fanajana nge ny tenenana hoe jereo ihany, fa sao dia tokony harenina fiainam-panahinao. Fa matoa tonga amintsika ry havanao zao teny izao, fiainantsika menakavy manomboka amin'ny pastera tokony harenina. Inona zavatra tokony harenina? Taka nanarenana an'le mandarava, zavatra rava no harenina, zavatra mikorotana ambony ambany no alamina sy harenina ry havanao. Ary io fahotanao mamatotra anao, io fahotanao mahazatra anao, io fahotanao tsy fonanao io no mampikorotana zany fiainam-panahinao zany, io fahatezerana amin'izao io fankahalana io hanavahana anao ary ampiarahana anao
amin'ny ratsy fanahy rehefa ho avy ny anjely hanavaka ry havanao. Inona moa ty hoe fifonany ty? Inona ny atao hoe fifonana? Ekeo fa zaosozao ianao ekeo fa zaosozao ianao. Eo izy le mpanompon'Andriamanitra zay ka de totoazao nge efa fantatr'Andriamanitra zany zao izy zaosozao. Ianao nge mifony tsy mampafantatra zavatra efa fantatr'Andriamanitra momba anao ianao, tsy zany natao fifonana. Fa tiana ianao iaiky, zany natao fifonana. Ahoana moa tsy afantarany hatrany anaty fonao lalina any ny antsipireny fiainanao. Fa tiana ianao iaiky. Zay ny dingana voalohany amin'ny fanarenana ny fiainam-panahinao ry havanao. Zay ny dingana voalohany amin'ny fanarenana fiainam-panahinao. Ary maro ny kristianina tsy mba hahita fanovana ao amin'ny fiainana. Maro ny kristianina tsy ahitana fitombona ao amin'ny fiainana satria tsy honnête amin'ny tenany izy, mamita teny izy ry havanao. Mamita teny izy satria rehefa mandray toroteny ohatran'izao jereo ihany fa sao dia tokony harenina ny fiainam-panahinao, tena ianona mihitsy zany resahany eto zany. Fa tsy takatry ny sainy izy inge zany resahan'ny tompo ny vatany zany amin'izao marain'izao. Ary tsy tonga sainy izy fa mikorotana ny fiainana satria inona ny zavatra hitany, zavatra ohatran'ny milamina no hitany. Miasa tsara izy, mahazo karama plus ou moins tsara izy amin'ny farany vola, manana trano tsara izy, manana tomobile sy ny karazany, dia tsy hitany korotambelona ny fiainam-panahy. Ary ho zava-doza zany rehefa ho avy ny anjely hanavaka fa mety atsipy izy any amin'le fary mirehitra afy ry havanao. Zany nge fitiavan'ny tompo antsika amin'izao marain'izao. Teny izy hoe manetreteny amiko hoe ary ekeo hoe zaosozao ianao fa za anarina io korotana io. Za Andriamanitra ny fananganany maty sy ny fiainana. Fa ny zava-doza ry havana dia hoe rehefa tsy entinao ao aminy io fahotanao io dia ohatran'ny aretina tsy tsaboana, iombo ary itombo le fatorana ry havanao. Itombo le fatorana. Fa ny tompo ninona fatorana mamatotra anao, ary ninona fotoana efa namatorana anao. Tsy misy moa ave misy zava-mahagaga zay tsy hainy any, moa ave misy zava-mahagaga zay tsy hainy faranana ry havanao. Zao teny zao, tiantsika ny tompo dia miteny amintsika attention, ho avy, efa ho avy ny farany. Jerentsika ny Tesaloniana voalohany toko 4. Fa natao atsika izay te hanarina ny fiainam-panahintsika io ry havana. Natao atsika izay te hanarina ny fiainam-panahintsika io. Tesaloniana toko 4 miresaka ny jiosy sasany tany Jodia Paoly ao anatin'le ratsy fanahy resahan'i Jesosy Matthieu 3:13. Irahantsika mamaky ny 5:12 sy ny 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay namono an Jesosy tompo sy ny mpaminany koa, ary nandroaka anay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary manohitra ny olona rehetra, ka mandrara anay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjena ireny, mba hameny fahotan'ny tena mandrakariva. Kanjo efa niaran'ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Teny aminao ny tompo hoe areno fiainam-panahinao, areno fiainam-panahinao, mareta amin'izany ary mahereza ary azagaga fa tsy maintsy isy jiosy ratsy fanahy manodidina anao, anakivy anao, anesoeso anao, araka ny tenin'ny Paoly ohatra nisy tany Jodia, hanohitra anao satria
zany ny fiainana zany ny fonctionnement manohitra ny olona rehetra aza kivy am'izany anisy iny ty inony zany fatapelana zao tontolo zany iny anivakina aloha am'izany zavady am'le fitenenana manohitra ny olona rehetra ary reo indrindra manohitra sady reo tsy mianatra reo indrindra ozy izy Paoly lasa manohitra zay le izy aza kivy androkanareo izy aza kivy am'izany ozy izy Paoly fanenao atao tsara toe-panahinao arena hiatrehana sy iomanana sy hiatrehana zany fataperana zao tontolo zao zay tsy mantsy ho avy zany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra riavana ary ho amintsika fiangonana ny fahasoavany amen.